Aiza ny toerana antonona rehefa hikarakara ny taratasy mikasika ny fananantany? Voalohany, ny birao iombona ny fananantany sy ny fandrefesan-tany eo anivon'ny distrika. Ireo karazan-tany andraiketa: tany mpanjakana, tany n'olon-tsotra vita titra na vita kadasitra. Ireo asa sahaniny: fandraisana ny fangatahana ny tany mpanjakana sy fikirakirana ny antota taratasy ary manome ny boky tany. Famondrana ny boky tany toy ny fandovana, fanolora, varotra, takalo, antoka. Faharoa, ny birao ifoto ny fananantany eo anivon'ny komina. Ny karazan-tany andraiketa: tanin'olona tsotra, tsy vita titra, tsy vita kadasitra nefa misy fanajariana. Ireo asa sahaniny: fandraisana fangatahana amin'ireo tany misy fanajariana ary tsy vita titra na tsy vita kadasitra. Fikirakirana ny antota taratasy sy fanomezana karatany. Famondrana ny karatany toy ny fandovana, fanolora, varotra, takalo.